Valinao andray ry prefanantenana malala sy mpiaino malala no mandrosany amin'ny tokantrantsika any amin'izay misy antsika tsiraray avy any amin'izao fotoana izao indray mandray ny tenin'Andriamanitra anovo hery isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity satria manana zava-baovao entina paherezana antsika foana Andriamanitra isan'andro isan'andro. Andao hivavaka isika alohan'ny andraisantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha eo ankehitriny andray ny teninao izahay, sokafo ny masom-panahinay, atakaranay izay tianao ambara ary mitenena Jehova aho fa vonona iaino izay mpanomponao, ary aoka ho talonaka ny rinin'ny teninao, hamaka amin'ny teninao ary atsapa ny asaribida izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manana lohahevitra vaovao indray isika amin'ity androany ity, izay mahafinaritra satria mitondra fanantenana, mahavelom-bolo ary mampahery mandrakariva izany lohahevitra izay hodiniantsika izany. Izao ny lohateniny hoe eo amin'ny fotoana tsy ahafahanao manao na inona na inona no miditra an-tsehatr'Andriamanitra. Eo amin'ny fotoana tsy ahafahanao manao na inona na inona no miditra an-tsehatr'Andriamanitra. Impiry tokoa moa isika no efa verevitra manoloana ny zavatra anankiray ary tohatry ny efa tsy mahita vahaolana tsony, izay vao mitodika eo amin'Andriamanitra ary amin'iny fotoana iny mihitsy Andriamanitra no miditra an-tsehatra. Ary izay no itenena ny lohatenintsika amin'ity androany ity, eo amin'ny fotoana tsy ahafahantsika manao na inona na inona no miditra Andriamanitra. Tantara anankiray izay tsisy siviana amintsika ny tantaran'ny zanak'Israely. Andraisantsika lesona amin'ity androany ity ny tantaran'ny zanak'Israely. Rehefa avy tafavoaka ny tany Egypta izy ireo, dia nisy trangan-javatra izay niseho ary andao jerentsika ny tsambara telo nandresen'izy ireo tao anatin'izany zava-tsarotra izay natrehany izany. Izao rehefa tafavoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nandeha ary rehefa nandeha izy ireo, satria navotsitry Farao moa tamin'izay fotoan'izay rehefa avy nandeha ny loza folo, dia navotsiny fa saingy izao tsy tena tapa-kevitry ny namotsitra izy fa nalefany fotsiny. Dia ozy izy hoe rehefa avy eo tsy tafavoakany iny dia tsy tafavoakany ireny dia hoenjehantsika ihany. Dia nalefany dia reto zanak'Israely koa lasa nanomboka nitarika azy ny Mosesy tamin'izay vanim-potoan'izay. Ary rehefa nitarika azy Mosesy dia nandeha tonga tao anefitra izy ireo. Ary rehefa tonga tao anefitra izy ireo tao amin'ny tany efitra, dia izao tsy tantsony ny lalakombany, tapidalakale izy ireo tamin'izay fotoan'izay satria izao atokilany taningazana, izany hoe tany ay, eo amin'ny lohany ranomasina be, ao arinany ery afalavitra ery ny miaramila ny Farao iverina andeha hanentsika azy indray anababo azy. Aiza no lalakombany? Ary tsy hitan'izy ireo intsony hoe aiza ary tsika ty, fa dia izao fotsiny iandro ny toromarik'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Mosesy izy ireo hoe inona no teny hoentin'ny Mosesy hitarihana antsika indray amin'ity fotoana ity ozy izy ireo. Nanomboka nipotra ny toetranyreto zanak'Israely rehetra izay haintsika tsenjery fa nomonomonina ireto zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay. Ary izany tantara izany moa dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy. Ao amin'ny Eksodosy 4:10 no misy an'ilay tantara izay hodiniantsika tsirairay. Tsy ho vakitsika manontolo ny Eksodosy 4:10 fa andeha ho raisitsika amin'ireo andininy izay ilaitsika izany andinin-tsoratra masina izany. Rehefa teo amin'ny lohan'ny toe-javatra izay tsy azo ny oharana tsony ireto zanak'Israely reto, dia nisy teny nalefana Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Raha mijery isika ao amin'ny Eksodosy 4:10 dia ny andininy 13. Eksodosy 4:10 dia ny andininy 13 dia izao no lazainy. Aroy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo. Ny teny voalohany izay netiny Mosesy zany teto nanoloana ny toe-javatra izay nisy, izany hoe tapidalakale tsy hita izay ombana, dia ny lakile tsy ambara telo voalohany dia ny hoe aza matahotra. Ahoana tokoa moa
manoloana ny zavatra izay mampatahotra tahaka izany tsy ho valaketraka sy tsy atahotra satria tsy maintsy ho faty zany kanefa efa hainao ny toe-javatra izy hoe ho faty ianao na ianao andeha hamony tena ao anaty ranomasina na ianao andeha hamony tena any anatin'ny tany ay any amin'ny dezera na ianao hiandry ny amin'ony reto fahavalo zay manenjika zay no hoe mahatapidalaka le azy kanefa teo amiloanan'izany toe-javatra izany dia teneniny Mosesy hoe aroy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ataony aminareo anio fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony izany mandrakizay. Marina tokoa fa zavatra mora pahazo ny zanak'olombelona ny tahotra rehefa manoloana ny zavatra anankiray to mampiororo azy ary to mampifarirotra ny odidohan'ny olona mihitsy zany toe-javatra izany dia hany ka miseho azy ao anatin'ny olombelona ny tahotra kanefa Andriamanitra dia miteny manoloana an'izany hoe aza matahotra ary manoloana ny vanim-potoana farany izay iainantsika izao satria tsika izao zany zao le ao anatin'ny vanim-potoana farany amin'ny tantarany tany dia ozy izy ny soratra masina any amin'ny Luka any amin'ny Luka toko faraka amin'ny 20 any 19:20 dia hoe eo ampiandrasana n'izany fotoana izany dia atahotra ny olona izany hoe matahotra ny hevian'ny fihevian' Jesosy ny olona manoloana an'izany satria meratsy ny fiainana satria feno ratsy ny zavatra rehetra dia matahotra ny olona dia nefa ny soratra masina miteny hoe manoloana an'izany dia aoka hery ianao aza matahotra zany no asain'Andriamanitra ny dingana voalohany zany eo apetrehana ny ady sarotra izay atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao izay mitovy tamin'ny zanak'Israely dia aoka ianao anana fitoniana aza matahotra raha mitady atahotra ianao ao amin'ny soratra masina be dia be aza matahotra isan'andro ianao afaka mamaky ny soratra masina misy aza matahotra ho anao isan'andro ao ka manoloana an'izany dia aza matahotra fa kalma fotsiny aoka Andriamanitra no hiady ho antsika izany no tokony ho atao ho hitantsika ny famonjeny Jehova rehefa tsy matahotra isika. Dingana faharoa dia izao eo amin'ny 17 ihany dia ozy izy mijanona fa ho hitanao ny famonjeny Jehova tsy vitany hoe aza matahotra zany fa hoe mijanona midika an'ilay hoe mijanona dia izao aza mandositra aza mihembotra aza miala fa hatreo ilay ady izay hatrehana izany no asain'Andriamanitra ataontsika satria manoloana ny toe-javatra tokoa dia tsy fanao no mihembotra tsy fanao no mialan-daharana mitsoaka fa tokony miatrika an'ilay ady isika izany no asain'Andriamanitra ataontsika tsy vahaolana mihitsy zany no mitsoaka na ny mihembotra na ny mialan-daharana manoloana ny toe-javatra izay misy ary izany indrindra ihany koa no misy any amin'ireny toeram-pivavahana ireny any am-piangonana rehefa misy ady izay hatrehana rehefa misy problema zay miseho Andriamanitra eto miteny mijanona tokony voamay amafisinao zany no fijanonanao am-piangonana fa tsy ianao no mialan-daharana tsy ianao no mihembotra tsy ianao no mitsoaka fa mijanona zany hoe hatreo ilay toe-javatra hahatonga anao ho mpandresy zany zavatra izany. Ary ozy izy any amin'ny ao anatin'ny soratra masina ao amin'ny Isaia toko 40 Isaia toko 40 dia izao ny voalazany ao amin'ny Isaia toko 40 dia ny 9:7 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 9:7 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 dia ozy izy hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny heribe na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery elatra no hiakarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka izany teny izany no men'Andriamanitra ho antsika hoe manoloana ny ady sarotra izay hatrehana dia mijanona aloha miandrasa zay ny dikan'ilay hoe mijanona ay miandry an'i Jehova ilay hoe mijanona
fa tsy ny mandositra. De ozy izy am'izay izay miandreny Jehova de mandroso hery kosa, zany hoe mandroso amin'ny lafiny rehetra ianao, mandroso amin'ny ara-panahy ianao rehefa miandreny Jehova. Ka na de eo aza ny toe-javatra atao mampirotoroto de izao, na hiazakazaka azy ianao tsy ho reraka, na andeha azy ianao de tsy ho sasatra, satria miaraka amin'ny Jehova. Ary zay engeny nataony reto zanak'Israely reto rehefa nanaraka ny torohevitra, na de nandeha namakivaky nandritry ny 7 taona tao amin'ny dezera azy izy, de totra ny gaga ihany hoe tsy nety sasatra, tsy nety reraka, tsy nety simba ny akanjo, tsy nety potika ny kapany, satria niara nandeha tamin'i Jehova izy reto. Fa rehefa tsy miara mandeha amin'ny Jehova ianao, rehefa tsy miandry ny Jehova ianao, de izao na de ny tanora fanaza de mety ho reraka ihany sy ho sasatra. Ka zany hoe andao tena iandry ny Jehova mba ahitantsika n'izany famonjeny Jehova zany eo amin'ny fiainantsika, ahitantsika fa mandray an-tanana ny fiainantsika Jehova manoloana n'izao ady-piainana izay atrehantsika izao. Tsambaratelo voalohany hitantsika teo de hoe aza matahotra. Ny faharoa, mijanona, zany no nasain'i Jehova ataontsika. Ary ny fahatelo de hoe mangina. Andininy 4:10, Exodosy 4:10, andininy 4:10 de milaza amintsika mazava tsara mihitsiny, manao hoe Jehova no iady ho anareo fa ianareo kosa angina. Olana goavana teo amin'ny zanak'Israely de izao tsy ny adiny amin'ny fahavalo loatra ny tena problema, fahavalo zany azon'Andriamanitra tao no mamparesy an'izany, fa nisy olana goavana teo amin'izy ireo de niady amin'ny tenany, de tsy inona zany fa niady amin'ny fimonomononana. Isaka ny mandeha de io no tena ady goavana indrindra hoe de ny monomonona ny zanak'Israely, de ny monomonona ny zanak'Israely. Zany hoe tsy maintsy misy trangana fimonomononana foana isaky ny misy zavatra zay atao. Io ny ady goavana zay natao. De ny teny mihitsy Jehova ny ady anareo fa nareo angina, zany hoe ao anatin'ny fanginana no edivan'izy ireo. Andao eo jerena ao amin'ny Isaia 30, Isaia 30 de ny andininy 15 zao no lazainy. Isaia 30 de ny andininy 15 de ozy izy hoe fa izao no lazainy Jehova Tompo, de Jehova iray masin'ny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo, fa amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isin'ny herinareo, nefa tsy nety ianareo. Raha jerena zany tenin'Andriamanitra izany de izao azo lazaina mihitsiny fa ao anatin'ny inona ozy izy, ao anatin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no misy ny hery. Kanefa reto zanak'Israely reto de tao anatin'ny fimonomononana mandrakariva no ny zavatra miseho. Rehefa miatrika olana zany tsika na ady goavana de aza malaky miteny, aza malaky monomonona, fa izao aoka ianao angina. Andao mba hianatra angina ndray, hianatra hiaino ny feo an'Andriamanitra, izay le hoe mangina enoy ny bitsika Andriamanitra zay manome tsilotssainanao manoloana ny toe-javatra zay misy. Rehefa zay de afaky ny hiady ho anao izy, ianareo kosa ozy izy angina, izao no hiady anareo. Raha fenao no miady ho an'ny tenanao hiteny de tsy miady ho anao Jehova, fa rehefa enao ny angina de hiteny hoe Jehova hoe medivy ianao am'ty, de izy mihitsy no hiditra tsehatra amin'izany adinao izany. Ary haintsika tsara ny tantaran'i Jesosy rehefa nivavaka izy, nanoloana ny toe-javatra zay nisy, niady mafy izy, niatra manaina mihitsy, fa saingy izao tsy nilobava izy. Ozy izy any amin'ny Isaia 3:50 hoe nefa de tsy nilobava tahaka ny ondro vonoina no natao tamin'i Jesosy tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana. De ny any nataony de nivavaka anangina hoe raha io mamelany elony fa tsy fatany zay ataony. Ianao koa manoloana ny ady saritra zay atao de angatao ny herin'Andriamanitra hampanginanao fa aloha Andriamanitra no hiady ho anao. Zany no tokony ho atao. Mangina. Ary ny faefatra de izao hoe andininy 15 amin'ilay Exodosy teo ihany. Exodosy 4:15 de ny andininy 15 de izao no lazainy hoe aroy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy.
zay zany ny vahaolana manaraka. Rehefa avy nangina ianao, rehefa avy niandro ny tenin'i Jehovah ianao, rehefa avy tsy natahotra ianao, dia ozy izy amin'izay Jehovah hoe mandroso. Ny tsy ambaratelo ny ianao mandroso zany dia ireo dingana manaraka ireo dingana rehetra efa narahana ireo. Ary izao ny olona anankiray mandroso dia tsy manana fisalasalana, zany hoe ny fisalasalana mandrakariva no mahatonga fanenenana na faharesena. Fa ny tokony ho izy zany rehefa miteny Andriamanitra hoe aoka ianao mandroso, dia mandroso fa tsy misalasala. Avelao hiala avokoa mihitsy ireo sakatsakana rehetra mety mahatonga fisalasalana tsy hahatonga anao androso miaraka amin'Andriamanitra, satria ianao natokan'Andriamanitra androso eo amin'ny fiainana. Ka noho izany tsy vahaolana ny fisalasalana, fa ny any atao dia ny mandroso ohatrany mandroso. Izany hoe le mandroso tiano tenena miaraka amin'ny finoana. Io le finoana mandroso miaraka amin'Andriamanitra fa hiditra tsehatra izy. Zay le nataon'ny zanak'Israely. Teny tamin'i Mosesy, fa nahoana ny mianana lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Zany hoe rehefa nikapohana ny ranomasina, nisokatra ny ranomasina mena, andao handroso amin'izay. Ninona olana eo amin'ny fiainanao rehefa hidiran'Andriamanitra tsehatra zany dia mila mandroso amin'ny mpinoana ianao. Tahaka ny nataon'ireto zanak'Israely reto. Dia haitsika tsara ny tantara fa rehefa nandroso izy ireo, ninona toe-javatra dia afaka ny oarany avokoa izany rehetra izany. Izany no tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika ry havana malala. Izao no lazainy tsy inona ao amin'ny Salamo. Andao jerentsika ao amin'ny Salamo, amara-paranantsika an'izao famelabelarana izao. Salamo 7:10 ka ny 7:20. Izao no lazainy. Fa ianao no azoko mitsirapaka amely ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no azoko mitsambikina mihoatra ny manda. Zany hoe afaka amin'ny alalan'ity finoana mandroso ity dia afaka mihoatra noho izay heverintsika ioarana isika. Ny zanak'Israely zany teo ny ranomasina mena ny teo amin'ny laony, rehefa nasain'Andriamanitra nandroso tamin'ny mpinoana izy dia azo ny oarana izany ranomasina mena izany. Zany no tian'Andriamanitra ho ataontsika ihany koa amin'izao fiainana izao, hoe ahafahantsika mandroso amin'ny mpinoana dia mila isika manatanteraka an'izany hoe andao tena androso hiaraka amin'Andriamanitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fiemorana, tsy sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny faharesena, tsy sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fahatahorana, fa tian'Andriamanitra ianao tsy hatahotra, tian'Andriamanitra ianao mba tena ahavita ny androso, ahavita tena izy no hiady anao, ary ahavita ahatonga anao androso eo amin'ny fiainana. Dia tiako ianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany tenin'Andriamanitra zany, mba tena ho mpandresy ianao miaraka amin'ny Kristy. Ka ninona olana dia ho vitanao no mihoatra lavitra n'izany olana izany, ho vahaolana rehefa tian'Andriamanitra. Ka ny zavatra impossible ataon'Andriamanitra possible eo amin'ny fiainanao, ka afaka ioaranao mihoatra lavitra, ho tonga ho amin'ny fahombiazana, ho tonga ho amin'ny fandrosonany izany teny izany, ka ho tanteraka aminao. Ka tiako raha mba hiary hivavaka amiko ianao amin'ity androany ity, hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao, hoe manoloana ny zavatsarotra izay tsy hahafahanao manao na inona na inona indrindra no miditra tsehatra Andriamanitra manao ny asany. Hivavaka isika tompoko. Raha eo ankehitriny dia renay ny teninao izay nampafantatra anay sy nanoro anay ny lesona tsara indrindra izay tokony ho raisinay amin'izao vanim-potoana farany izao, satria toa vanim-potoana mangidy indrindra sy mampatahotra anay, kanefa ianao dia niteny fa aza matahotra, mijanona ary aoka hiandro ny teninao izahay ao anatin'ny fahanginana, ary miteny ianao hoe mandrosoa amin'ny alalan'ny finoana dia afaka ny mihoatra lavitra noho izay heverinay izahay amin'ny fahandresena sy amin'ny fahombiazana. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay zany ho tanteraka Jesosy eo, ary irinay no mba ho mpandresy miaraka aminao mandrakariva izahay, hahatanteraka ny teny fikasanao aminay. Dia zany no irina sangatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.